Studio RFM 92. Eo amin'ny lafiny teknika Mahefa. Maharay indray ity ny andro. Lasa niasa randria ary nirina kely kosa lasa nan'ny fianarana. Ahoana re ny zanako iny? Ny zanako olona rehetra sambatra ery fa milomano ao anatin'ny fahafinaretana. Na dia ny fitafiana aza moa zara na misy amin'ny akanjo iray iny. Ny fitaovana hoentin'ny mianatra koa dia zara na misy. Nefa tena tia fianarana ery izy iny. Aleo indrindra liana mitoka ny vola toy izay na liana hikarakarana ny zanany iny. Ny azoko atao dia tsy misy afa-tsy ny mivavaka ho azy mba hialany amin'ny tokatokany iny. Way, andeha tsena aloha fa tena efa miatoandro any ity ny andro. Dia tsena aloha hividianana. Dia avy eo karakarany nahandro fa efa noho ny izy miaraka izay. Aleo aloha hiantsena ka. Salama tsara daholo. Toraka izany koa ireo ankizy fa ianao zao no manahoana? Salama tsara? Salama tsara ka inona ary ny vaovao e? Ohatran'ny tsisiko. Ny anay izao dia izao andeha hiantsena izao e. Miarina foana ny lehibe fa ny amidy vary iray venty. Izao ny vaovao e. Tsy tonga nivavaka ianao tamin'ny lady ka izay no nakanisako aty aminareo. Amin'ny toerandro ity mantsy dia anao tafika masina isika. Fa mety tonga ny aminareo. Koa izany no nakanisako aty aminareo. Ka izao tsika mifanena izao e. Eny ary e. Dia misaotra anao. Ary ianao anga tsy handosina dia izany azy e. Tsy haroso-tsony aho angamba fa mbola maro koa ireo mpianakavin'ny tompo no vangina toanao koa ka. Fa aleo aloha hifandao sika e. Eny ary e. Velomany amin'ny randrisiny ireny Eny e, fa mampamany koa any amin'ny vady aman-janakao. Velomany. Nyonya, tochato ny zanaka. Ve tonga ny zanako e. Mbola niantsena kely aho fa angaha ianao efa nirava sady. Sa nirava rona no tonga sady ianao? Ianao aloha fa ny tamiko any mpiasa miasa tamin'ny dadazeny fa hoe anao tafika masina aty amintsika ao zareo amin'ny herinandro iny. Eny tokoa anaka. Niona tamin-dray fidikona koa teo dia laza zany izy ka. Efa niteneniny tamiko. Fa loza zao dia raha eto raha ianao no tonga eo ry zareo no... tena mety eo mamiko any dady dia hiady amin'ny zareo indraiko. Fantatra Andriamanitra foana ny mahasoa anaka. Engany mba tsy ho mamy izy. Ary na dia tsy mamy azy izy dia tsy lavany indray rehefa mamy. Atao ahoana? Nisy olona zany zoneny a. Eny tokoa? Masaka ve ny vary? Efa tena nona mihitsy mantsy izany tenako izany ka. Sa vahina am-pivavahany indray? Efa masaka re a. Nana misaran-tanana ary nirina. Alefasy io dia hoe nirina inona vaovao a? Tato tafika masina onjo mpiasa miasa amin'ny tsy dadazeny. Ny fanena tamiko mantsy izay teo laza izany. Tafika masina inona sy efa lavo izao ary ho aiza?
tsarako zany ny kosombako azy zao tsy hitako zay aminona azy ko. Antso filazana ny fiangonana atao Ambohitritonona dia manao ny dafika masina amin'ity herinandro ity manomboka ny alatsinainy zany ka miafaran'izy mau avy zao koa ampimanina ary sika rehetra ho tonga amin'izany sotra tompoko. Salut, tata sineny ah. Lafa aloha efa maromaro ihany tsy aleva ny bankoata aleo aloha ny taloha dia avy indray mirevy zay kotiny ihany tsy dia vidina ny mihinana ihany no vanikolona fa ny mahitso an'ny olona fa ny aho ary serandry dia izao ohatrany anapa-kevitra za hijanona amin'ity resaka fisotroany ity ako fa nga nahazo le iny ty izy filazana tamin'ny radio iny ako dia hoe tafika masina ankeo iny raha eninao iny dia ohatra mba lasa saina ary se hoe tena akaiky tokoa ny farany matoa toriana isam-baravarana sy soratra masina ko ianao io zany koa se dia tena mahivy jalosana ka marivo manakory koa zay filazana radio ve na amahana ny fiarahana mahafinaritra toy izao sasany seko alolory randry andesika fa afaka aiky lera fidirana ny ampiasana ka aloha ny ampiasana indray toy izy nandresaka fa andao aloha ka etasika ko Divina zato mba tonga tany amina revelisy le mpanao tafika masina reny sa ie tena tonga tany aminay tokoa zany na malaziva aga tena nafinaritra be ny tatazana ataony tany fa hitalahy tao aminay le sizy tamin'ny androany ataonjary dia tantara koa nataony tao amin'ny baiboly nataony tao aminay tantaran'le hoe Jesosy Kristy zato tena mitovy zany lesy ny zavatra nataony zaho any tsy tetsy dia tena tonga saina mihitsy fa tena ohatrany tena fameno tamin'ny fiainanay ny tatazana ataony tao aminay sady mety ampivany dada koa za enony izaho aloha dia tena tapa-kevitra ao ny anaraka ny nivavaka sady hivavaka ho any dada koa aho satria izy tena mbola ohatrany tsy mety mihaino an'ireny teny soratra masina ireny mihitsy fa hitalava lesy ny rina dadanay nisy tapa-kevitra koa fa le anaraka ny zareo mihitsy zao hivavaka andeha lesitsika se lamba mba andeha hivavaka koa efa le tsika le tsy mianatra reny sira lesy laso zao aiza ihany ary zato lirina isan'andro izy ohatran'izao efa tonga zao totara raha andriko aza na ombamy indray na onorombалina rehefa ho tonga eo amondray izy zao androany raha fatany hoe teto ny tafika masina indraindray ny sermon naty zao lalao mandroso ianao zao lasindao mianaka fa tsy ilaiko ary izy le brikila iny leza mandeha ho anao tsy isy vola amelomako anareo fa
Nikosomako aza manahirana. Leo tena leo ako. Azonao le tany. Neny Nino? Taiza lahy. Mbola vavaka dada. Sy tsy vavaka ho anazy izy koa za fa vavaka ho any dadako. Inona hoe ty loza lazainy ala? Vavaka mivavaka. Fazo no iteneny an'lahy zany androany ade ofononoka lahy mbola mamerina zany indrindra tena nikao nisy intsony an'ity. Za io mamelany io no dadanay fa tsy azo fantany zay ataony. Ahoana zay? Misy aloha zay zako zavatra. Fa misy iny. Zao tena endry se ny zanak'izay iny. Zany Tena gaga mihitsy nahita azy. Niaraka tamin'ireny mpanao tafika masina ireny mantsy izy sy le boakely izy moa ty zanak'ireny. Rado ve zany? Rado ary hitako fa tena mivavaka reny boakely reny indrindra fa ny zanak'izay. Zany isaka maro. Tiako ery ny toetra no ary tena nahasarika mihitsy ary tena voatarika mihitsy tena niova se marina. Sy ve tena lasa mihitsy ny fisainako raha naheno ny vavany ny fivavany de eno ny seny zavatra nataony zavaka ho any se izy ary tena talao tena nitomany raha zany nitateraka zany fivavaka zany de tena mino fa tena iova se andao se mba iova marina. Efa niteneniko moa le borikilay iny mbola manao an'izany ihany. Ataoko mahalala renahako iny androany. Fa vonoiny se zany izy? Asa atao an'izany se marina. Tsy mety ny ataony ka. Ndao aloha iomana kely. Sa ahoana se? Andeva izy reto izy. Andeva izy ramose hoaizy nareo mirala reto eo ihany nareo fa reto misy asa vaovao amenanareo. Reto misy asa maika de maika de eno kely vita reto aseto de iny ty izy mijana kely fa ho tonga eo mantsy le mpanao tafika masina reny de aza misy miala eo fa iatabotsika miaina azy zay fa de matoka nareo mirala zany zay raha misy raleva fa de lasa zany mbola veorinona am'izay tafika masina zany moa vao vity de any amin'ny bara indray mionako consome ny aty eo ndao aloha atao ty azy ty de mety hoe zay toiny. Namaivana mihitsy ny rina iny ataoko mahalala ny masaka iny androa. Nelino! Nelia! Ahoana tompoko? Avietera! Inona zany vavany alahy am'zany? Tsy efa niteneniko moa raha io. Sa inona de tavilahy? Dada, tiako ianao, azo tiako koa ny tiako. Azo anisan'ny antony ivavahako anazy eo zany. Hanana fivana amin'ity zava-pisotro mamela maty anazy eo ty ka mamela anazy eo dada sy neny hivavaka ho anazy eo ho famondrena anazy eo satria Jesosy de efa nahafony ihany hamonjy ny sakaizany. Be kabary izy alaty iala zany koa tsazo kabary zany tena be sermonina tsazo sermonina sa inona tena davalahy karerandrio za zany io ka izany ny fantany fa ho fanavotana sy ho inona koa hoe famonjena io vonjeny zanakao de sy antsoy zany Jesosy nareo zany amonjy anareo tsisy ilana azy mihitsy raha reto ka inona ianao de zany ambialany fa tsy mamety. karerandrio neny eo
Za dia tsy sasaka amin'ny Jesosy tsonina inona na inona aza avy ataony dada sy vonino ataony dada amintsika sy ny eny satria Jesosy anie dia efa niasotra mafy rehetra tamin'izany fotoana izany tsy tsara kapohana izy dia le fonina dia fatsihana sy ny sisa sy ny sisa. Okarianaka izany rehetra voalazanao izany no miteraka fanafotana ho an'ny zanak'olona. Tsy tsapandrainao anefa izany ary isan'ny mahatonga azy anao toy izao. Ny any azontsika atao dia mivavaka ho azy izany a. Andao any loatsika sy ny eny hivavaka e. Inona koa moa izao no lazainy raliva sy hain'impozy atam-piasana ato tsy hoe hitafika masiny mahafinaritra e. Ahoana le sy raha tia raliva? Raha ndry marina mafy manao any se zao hitany se zao manao ana ny vady aman-janaka daholy ka nirina kely manakory zay sy tahaka n'inona se mampitsiriritra azy se iny zanaka se iny marina mafy zany zany moa toetra mahafinaritra endry manaja olona sy ary ny zava-dehibe dia tia izy mivavaka mahafinaritra mihitsy izy iny se ka manahoana ry se salama ve nareo mirahalahy salama zay ka salama tsara rain'imbozy fa nareo manakory salama tsara zay salama tsara ka salama tsara daholo koa ny aty fa somary vizambizana kely sady te atory fa tratrany fampianarana solotra masina maly alina mantsy dia mba liary tory kely teo fa gagarysery ngarandria tena matitra ny zanak'se iny matitra endry izy amin'izay tia raha aman-dreny ery rehefa mivavaka izy mantsy dia tsampako fa tsy adininy ao anatin'ny vavaka mihitsy ny mivavaka ho an'ny serandry tena sambatra se marina moa raha mindrindra eny raha zay ko azy eto ramose tena izah mihitsy vao miteny azy eto momba an'izay aiko moa se mba mahatsikaritra an'izanyko ty ramose randrito ihany nitao tsy mahatsikaritra an'izanyko aleo sezanyrezaka zany any fa manahoana ianao ngiarandia matoza avao manahoana ianao inona zato vaovao salama tsara ary ngiarandria fa ianao manahoana ny vaovao koa moa dia tsy misy fa niarana monjy tafika masina niaraka tamin'ny raliza sy riniriny sy ny tariny zao vao tena tsaroko fa sambatra mihitsy ny tenako satria manana an Jesosy Kristy miaradia amiko aho ary fa makalelo ny sofoko mihitsy ny mandrehan'ny ty tafika masina sy ny forogny tika tsy mba misy vaovao hafa azona zay nange fa dia zany foana ka izany ary misy fa ity ny tena zavatra manatena fa mifaly ianao fa tianao ny zanakao iny tsy adiny mihitsy ny mivavaka ao anao rehefa misy fotoana malalaka ary tena mifono mihitsy ny anaovan'izany ary tena sambatra ianao inona indray hoe ataoko mahafantatra iny anio zavatra efa tsy ilaiko mbola ataony ihany avela aloha ahoto fa mahatafotoana mihitsy zany zavatra zany ka aoka rerandrio okaponao zany ny zazy iny fitiavana anao re zany tsy manana aza mitady ka ianao indray ve no aoka rerandrio efa niteny azy aho ary tena tsy levon'ny vavoniko zany ivavapahany zany raha tenao an'izany aho dia efa nanao fa tsy tiako zany ary aoka hazava aminao ary ampitao amin'izay nampanao azy zany tsy ilaiko azonao zany mamelala arandirana na fotoananao zany fitantarana izany aza manao izany ianao re tompoko ary aleo aloha re anao velomanao dia mandram-piona indray randria veloma Nenyo,
aiza ve le filazantsara kely mba le zazana tamintsika ina mba avakiako e ao anaty poketra voaletiko teo re anaka ao azo alaiko jereny ty a ao amin'ny fisanina toko voalohany a andininy fahafito ka no le amin'ny anaran'i Jesosy izy no ananantsika fanavotana amin'izany dia ny famelana ny fahadisontsika azakany arian'ny fahasoavany. Inona hoe nirina? Tsy mbola mahafantatra ihany nga ala? Inona ty ataza? Ampialako zay? Zany dada. Zany koa mbola misy azaka ny laly tia. Aza tevinona to zany sa dada. Tsara hoanilanga aby zay a? Vakta olona ny vavana niokana ko. Tena manao zay mampasosotra mihitsy ana ty. Oakarerandria aza tevinona to io re io zaza mivavaka be io a. Oakarerandria eo. Manginy eo koa anao matoa. Tsy afaka mihitsy na mifoka tsy velesiko faraparany amin'ity akalan'ity re be moko be io. Oakarerandria ie. Tena mariny. Aiza le akalan'ny teo? Vitako tamin'ny dady. Fa ianao ty verandria. Tsy tena lazany aho matoa. Ianao verandria fa nidira fana ratsy mihitsy a. Mampetsika Fa le ratsy ty fivavahana io. Rola mamono olona koa. Rokanao zanako fa azavonina toy io sao dia iatsoko fokon'olona eo ianao a. Atsoko dao iatsonao e. Jereo ane ty nanaovanao an'ny Irina kely a. Efa maratra be daholo ny lohany sy ny tarehany. Mangina zany zanako zany a. Avy matory eto am-pandriana fa maratra be ianao. Andeha haka vovosy fanafody aloha hitsabona anao. Leny eo aza iatsona fokon'olona zany dada fa fanavotana fanahy zao zatra manjoana zao. Hoy manko ny ten'Andriamanitra hoe aza tsy misy lahalatsaka dia tsy misy famelan-kely ka. Tena marina tsy tena matakatra ny tabaviko mihitsy aty a. Mbola tsy faina ngala? Mbola mianakely zay ihany. Famelan-keloko famelan-keloko. Zaho ty tsy mila an'izany a. Tray rera. Azo loha zany. Dia manao an'izany rera. Satria lahy tsy azo tenenina fa mbola be vavy ao. Dia mbola tatazo. Kely loatra manko le akalan'ny teo fa ity seza ity no mevika any loha. Ie io karadia. Tiako mihitsy mivavalahy petsipetsiny ty. Inona ty tataza? Azo toany keo mbola misy. Zay. Zay. Tena mijola tsara zay ny ranon'olona lahy iny keo. Asa mba ho fay amin'izay sa ahoana? Funzione! Funzione Ramone! Funzione zanako e! Funzione! 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 Io la mamubulle! Olala! Ao sa ngasetsika aty a. Tena leny sendra tanandrandrina e. Da tena ratsy fo be avao la raha ndreteko a. Ava to zalahy mpanao esetra io a. Funzione nella polizia! Avela. Jereo anery sy zareo ty nanaovany an'ity zanalahy. Jereo tena potika mihitsy ny endriny. Ihany tsy dokotera sy olona fa mandeha be tsy mijanona ny raha an'ity zazalahy ty e. Jereo ry olona vonjona izy fa marary. Ny zanako re olona! Funzione zanako e! Ny zanako e! Anirina! Manahoana ianao zao? Manahoana? Aza malahelo neny a. Fa maninona e? Efa tonga akana Jesosy. Filovana zao. Manina hoe nirina? Fa fandrahoiza le sila veloma. Mifona lesy a. Ao fa tsy ambona ny lantsony ao e. Ary loatra la lantsony nirina.
Lasindren'nyalahy ange sisa fa aminomboka hivavaka lesy de afaka tsika olao amonjy fotoam-bavaka efa mahitany raha anjanako mitininika po mamoty mifono eo le randrity Tata tsy maintsy mandeha ho anazy eo faly aho fa ny zanalatsako no nampiovany ny data Irina azainao zany zahay sao ndray de tsy manaky azao arandria de tsy naveranao mihitsy manko raha tsy tapitra ny anjanako mifakahita ianao sy ny tribunal sy ny tranomaizina androany aza miteny toy izany eny mamela ny eloko dada dato tsy ny zanalatsako no nahavonjy ny fanahinao fa ninona metsy nirina fa ny zany Jesosy Kristy izay nalatsany teo ambony hazo fijaliana tao Kalvaria hibebao aminy ny fahotanao rehetra ry dada malala ay lazao aminy hoe ho tia azy ianao manomboka anio de ho diovan'ny Jesosy Kristy amin'izany ny helikao rehetra misaotra lesy Jesosy mifona mivaly ty maditranao ity mamela ny henoko rehetra tompo diovy amin'ny raha nalatsaka teo amboniny azy fijaliana ny fahotako marobe tena manome ny foko rehetra ho anao ade anaradianao am'izao sisy zao misaotra betsaka indrindra fa tena mbola noho nanomezanao ity zanako malalako zay ty ahy loatra ity tato ahoana zay le faly aho sady faly koa Jesosy faly ny anjely mahazo be any an-danitra fa ahoana ty ny bebaka ianao sady nandray azy ho tompo sy mpamonjy anao voavonjy anao zy dada velo manareo tsapako tokoa ankehitriny fa raha tsy misy raha latsaka de ny raha ny Jesosy Kristy zany de tsy misy famelan-keloka misaotra Jesosy io ho anao zay mpaniratsira ny raha sarobidy zay nalatsaka Jesosy teo ambony azy fijaliana ianao zao tenin'Andriamanitra izao mba hiovanao famindry ka hamelan'ny tompo ny elokao esory ny masirasira ela vaovongana vaovao ianareo arak'izay tsy mahamisy masirasira anareo fa vaovony Kristy pasika ho antsika Korinthiana voalohany toko 10 andininy 7
ho anao izay hiaran'ny trangan-javatra mahavaky fo toa an'ilay zazalahy kely tao amin'ilay tantara teo. Aza kivy aza mamoy fo raiso ary hiainy ity tenin'Andriamanitra ity. Fa Kristy efa nijaly hamonjy ianareo izay tsy nandota akory sady tsy nisy fitaka teo am-bavany ary izy nitondra ny fahoritsika tamin'ny tenany teo ambony azo mba ho fatiny amin'ny ota isika fa ho velona ny amin'ny fahamarinana. Petera voalohany toko faharoa andimy faraiky amin'ny roapolo sy faharoa amby roapolo ary fahaefatra amby roapolo. Anao relaisinareo teo ilay tantara raha-pilazany tsara izay nitondra lohateny hoe ny rako. Ireto avy no namelona ny tantara. Michel, Feno, Fetra, Maniry, Solo ary Maïve.